Farahavantsika rehetra ny tokantrano ny afaka malala tratra ity Pentecoste ny taona 2024 ity ary dia manonona ny fifalian'ny fanamasina ao amintsika hiboiboika loharano mpifaliana fedanana ary fahasoavana eo amin'ny fiainantsika ny fanahin'ny tompo. Ny mofinainantsika ny afaka malala na normalna koa manomboka amin'ity volana jona ity dia miresaka momba ny fihavanana amin'ny tompo na hoe mihavana amin'ny tompo. Ity alatsinainy ity ary afaka malala ny Romanina toko 12 andininy fahasifika hatramin'ny firaika amby roapolo no mofinainantsika anio. Romanina toko 12 andininy fahasifika hatramin'ny andininy faharaika amby roapolo. Fakitsika amin'ny alalan'i Jesosy zany soratra masina izany. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsia, mankalany ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mitary lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra, mazotoa fahazamalaina ary aoka fanafoa amin'ny fanompoana ny tompo, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mareta amin'ny fivavahana, miantrany olona masina arak'izay ilainy, mazotoa mampiatrany fahiny. Misaora izay manintsika anareo, misaora fa aza manozona, miaraha mifaly amin'izay mifaly ary miaraha mitomany amin'izay mitomany, miray sasaina, aza mihevitra izay avina vonana, fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena ianareo, aza manao ny-tenanareo endry, aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, miomana anao izay mahamendrika eo mason'ny olona rehetra, raha azo atao dia atao izay havananareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe ay ny fahamaliana, izaho no hamaly hoy Jehova, fa raha anona ny fahavalinao omeo hanina izy, raha mangetaheta omeo rano hosotroiny. Fa raha manao zany ianao dia anambatra vainafy eo andohany, aza mety ho resin'ny ratsy ianao fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity Romanina toko 12 ity afaka malala dia mamaritra na mamintina ny mikasika ny ataontsika hoe toe-tsaina, toe-po, fitondratena mendrika ny kristianina eo anivon'ny fiarahamonina. Ka amin'ity volana jona ity rehefa za tao dia ny fihavanana eo amin'ny tompo na hoe mihavana amin'ny tompo ny loahevitra. Ny andiny voalohany amin'ny Romanina toko 12 dia antso avy mihitsy ataon'ny apôstôly Paoly manao hoe mangataka aminareo zay mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra. Io teny io no mamitina ny fihavanantsika amin'Andriamanitra. Inona moa ny olona mihavana amin'Andriamanitra? Any amin'ny andiny voalohany amin'ny toko 12, olona izay manolo tena ary manolotra ny fiainany ho fanatitra na ny maromarona kokoa, manolotra ny tenany sy ny fiainany ho fanatitra velona ho an'Andriamanitra. Dia hoy ny apôstôly Paoly dia fanompom-panahy. Ilay teny hoe fanompom-panahy amin'ny Romanina toko 12 andiny voalohany dia hoe liturgia, zany hoe raha adika zany hoe ny olona mihavana amin'Andriamanitra dia olona izay ny fiainany dia natoly an'Andriamanitra ka liturgia, zany hoe tena fanomporan'Andriamanitra ny fiainany, vakina eo amin'ny fiainany ny maha-mpanompon'Andriamanitra ny fihavanany amin'Andriamanitra. Dia ny toy ny rehetra kosa dia midika rehefa afaka malala fa ny olona mihavana amin'Andriamanitra dia olona mihavana amin'ny mpiarabelona aminy. Ny andininy 12 ary afaka malala andeha hampahirezana antsika. Raha azo atao dia ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy izay havananareo amin'ny olona rehetra. Ny olona mihavana amin'ny tompo rehefa afaka malala, zany hoe ny olona nanolo tena ho an'Andriamanitra, ny mpino izay nandray ny fanahy masin'Andriamanitra. Rehefa narotsaka Andriamanitra ny fanahy ka nandray zany fanahy masina zany isika dia tonga vita fihavanana amin'Andriamanitra. Dia inona no terak'izay manao izay havanana amin'ny olona rehetra. Dia raha toa ka
mamaky tsara ny andiny fitsy avakitsika to lavako malala de tena misy mihitsy toetsaina tokony ananan'ny olona zay maniry havana amin'ny olona rehetra. Ny fanamasina rehefa tonga ao anatsika re afako malala ao anatin'ny mpino de fanahy ny fihavanana izy raha izay fanahy ny fampihavanana miditra io izy ka ny olona zay manana ny fanahy masin'Andriamanitra io na ny marimarina kokoa na ndray io fanahy masin'Andriamanitra zay ny men'Andriamanitra maimaim-pona tamin'ny fahasoavany io tamin'ny alalan'i Jesosy de zao afako malala manana faniriana hiavana izy ary ilay faniriana hiavana de tena toetsaina mihitsy mahatonga toetsaina zay manana faniriana hiavana amin'ny olona rehetra tsy lay toetsaina io manjary asa ny avako malala ka misy zany toe-posy toe-panana toetsaina hoentin'ny fanamasina ao anatintsika ry havako ka mahatonga atsika te hiavana amin'ny olona rehetra raha ohatra ka tsy ao anatintsika ny fanan'Andriamanitra sanatriny zany na tsy ao anatin'ilay fiarahamonina lay fanamasina sanatriny zany na tsy ao anatin'ilay mpiarabelona na mpifanolo-bodirindrina lay fanamasina sanatriny zany de tsy manana lay toetsaina maniry havana izy. Ary tenenin'ny Paoly eo amin'ny Galatiana toko 10:10 any lazany hoe ny vokatry ny fanahy ratsy na ny vokatry ny nofo ny marimarina kokoa de adila fifandirana zany hoe tsy ao mihitsy ilay toe-posy toe-panahy maniry hiavana fa ny toe-panahy zay maniry hiavana maniry ho tia fihavanana de ateraky ny fanahy afako malala asan'ny fanahy masina. Eto ary misy vitsivitsy zay marina fa Baiboly manontolo azo iresahana an'izany avokoa fa amin'izay perikopy eto am-pelatanantsika reto any andiny vitsivitsy an'ity Romana toko 12 tandrifo mofinaina ity andiny fasivika hatramin'ny fahatsiam-biropolo de miresaka lafiny zavatra roa na telo mikasika ny hoe toetsain'ny olona maniry fihavanana maniry havana amin'ny olona rehetra satria le teny hoe raha azo atao de midika hoe raha mbola miankina aminao zany hoe raha ianao no iankinana dia ataovy zay havanana amin'ny olona rehetra zany hoe raha mbola zavatra miankina aminao de aokenao hiavana amin'ny olona rehetra rehefa tsy miankina aminao ndray zay zavatra hafa fa raha mbola zavatra miankina aminao dia aokainao hiavana amin'ny olona rehetra de inona zany le toetsaina voalohany indrindra le afako malala de hoe ny filazany io ny toetsain'ny olona zay maniry hiavana amin'ny olona rehetra de ny toetsain'ny olona zay manao zava-dehibe ny fitiavana ka tsy mampifangaro zany amin'ny fiatsaram-belatsy hoy izy re amin'ny 9:5 aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsy fa ny tena dika ny teny hoe aza asiana fiatsaram-belatsy na aza afangaro fiatsaram-belatsy ny fitiavana zany hoe aoka ny fitiavana ho fitiavana madio. Ny fitiavana ny avako malala zay resahan'i Paoly mihitsy de fakapanahany fitiavana de mifanakaiky kely ny fitiavana sy ny fiatsaram-belatsy. Nandray hoy ny apôstôly Paoly mety asehon'ny olona amin'ny alalan'ny fiatsaram-belatsy ny fitiavana de nanafatra izy manao hoe tena resaka toetsaina io tena safidy io ka raha ohatra ka ny olona tena tia fihavanana de aza fangaro fiatsaram-belatsy mihitsy ny fitiavana aza asiana fiatsaram-belatsy mihitsy ny fitiavana ataovy madio ny fitiavana zay vity zay le avako malala vity zay safidy io zany hoe rehefa mba tia ianao tia ny namanao de zao te hiavana aman'olona ianao de tsy hoe aza miatsara velatsy tsy zay ny tian'ny apôstôly Paoly tenena fa izao satria ianao tia te hiavana efa ao anatinao le te fitiavana te hiavana te hanantona te hifandray te hiombona de izao aza manaiky azo ny fakapanahy ampifangaro na de asiana na de sombony ihany aza de aza fangaro mihitsy aza asiana pitika fiatsaram-belatsy lay fitiavana. Toetsaina zay ry avako malala tena toetsaina sy toe-po zay fa ny faharoa ry avako malala de izy manao hoe zao ihany koa mifankatiava tahaka mifankatiava amin'ny mpirahalahy zay le fitiavana tsy miatsara velatsy tsy asiana fiatsaram-belatsy ny dikany ary rehefa mifankaty tahaka ny mpiray-tapo nareo zay ny dikany
zany hoe nitoetsaina tokony ananantsika le avako malala rehefa ohatra ka te hiavana amin'ny olona rehetra tsika de nitoetsaina hoe tsika mity azy a de eritrereto toy ny ray tampo aminao izy eritrereto toy ny ray tampo la ray tampo ao amin'ny tompo zao koa moa mahamina raha misy ray tampo tsy mbola mahay tsy azo alay tahaka akory na de ny fihavanany azy fa le ray tampo araka ny soratra masiny io le ray tampoza mahay mifandefitra ray tampoza mahay mifamela ray tampoza mahay mifanatona ray tampoza mahay mifampitrodrany mavesatra ray tampoza mahay mifaly am'izay mifaly de hoy ny apôstôly Paoly mifankatiavana zay araka mifankatiavana ray tampo toetsainy zany le avako malala de somary nasiny foniteny kely ao anatiny eo fa io adino le avako malala rehefa tena mifandray tahaka ny ray tampo ny olona de drandray adino ny fifanajana rehefa mifandray loatra tahaky ny mpifankatahaky ny rehefa mifanakaiky fo loatra ny olona indraindray dia adino le fifanajana de io matonga amin'ny Paoly eto manazava aminao hoe toetsaina ny fifankatiavana zava-dehibe ny fifankatiavana zava-dehibe ny fiombonana safidinao io tsy asianao mihitsy io zany bitika na sombona fiatsaram-belatsia ao anatiny fantandremo de zao ny apôstôly ny fankanapakamanapaharoa ny fifankatiavana de zao miaveriny raha tsy mitandrina de lasa tsy mifanaja satria mifanakaiky loatra mifankafantatra fiainana mifankafantatra tsy ambaratelo mifankafantatra zavatra maro samihafa zay ataontsika hoe fantatro ny vola miditra am'ranona fantatro ny tokatrandranona fantatro izy satria mifankaty mifabiditra trano toy ny ray tampo de inona no mitrangana reo ny apôstôly Paoly latsaka ao anatin'ny tsy fifanomezam-boninahitra lasa tsy mifanaja itsony hoe ay ve iny izy fantatro ange iny fantatro atro mipôziko iny lasa very le fifanajana tanana le avako malala fa ny olona zay mikatsaka ny havana amin'ny olona rehetra de nitandrina ihany ko ao ambadiky zay ny fifanajana fifanomezam-boninahitra zany hoe enao manaja azy izy manaja anao ao anatin'ny fifankatiavana fa ny faharoa le avako malala zay ataontsika hoe toetsaina lehibe zay ambarany apôstôly Paoly ko satria toetsaina tokony ho ananantsika mihitsy de izy manao hoe aoka ianareo a hanao zay mahamendrika eo mason'ny olona aoka ianareo anao zay mahamendrika eo mason'ny olona zany hoe ny olona mihavana miezaka hihavana amin'ny olona rehetra de olona ny fiainany mendrika tsy misy olona le avako manala maniry havana amina olona ratsy fitondratena tsisy olona maniry havana amina sanatria amin'ny olona mpamon'olona na mpandainga na mpifosa sanatria ny vava na ndeha ataontsika koa hoe manao zay zavatra tsy mety ao fiarahamonina ny olona maniry ho havany olona le avako malala ary ny olona iriny ny olona ho havana sy ho namana de olona mahana fahamendrehana raha ohatra ka ansirany olona ny olona anankiray le avako malala de matetika no ny toetrany ny olona tsy te hapiditra trano olona ratsy fitondratena ny olona tsy te hapiditra trano olona zay ataontsika hoe manana toetra tsy mendrika na malaza ratsy amin'ny toetra na amin'ny fomba fiteny ny olona tsy te hifandray amina olona masika fitenenana na mpitsaratsara tsy maniry havana am'izany ny olona de zay mahatonga amin'ny Paoly miteny manao hoe raha ohatra ka mbola miankina aminao ka azonao atao ny havana amin'ny olona rehetra ka mba hahatonga anao havan'ny olona rehetra de zao atomboy amin'ny toetsainao miezaka ianao olona mendrika ka irin'ny olona mihavana aminao manomboka eo aminao zany dravako malala hay le toetsaina hoe hihavana amin'ny olona rehetra tsy hoe za mba te ho havanareo fa tena miainga mihitsy amin'ny toe-panahinao ny toetsainao ny fahalalahantananao ny fifaliana tolotrao olona zay ataontsika hoe mendrika amin'ny fitondrantena zay mahatonga amin'ny Paoly manao hoe miomana ary ianao hoe raha tianao ny havan'ny olona rehetra raha te hifandray amin'ny olona rehetra ianao de aoka ianao vonina hanao ny toetra mendrika fa telo de avako manala toy ny apôstôly Paoly raha mbola azonareo atao koa ny havanana ny olona rehetra de ity aza mihevitra zay hiavina vonana la teny hiavina vonana avako malala de raha dikanareo amin'ny teny frantsay de hoe folie de grandeur
zany hoe ny olona zay mihety ny olona zay ataontsika hoe tratra ny fakapanahan'ny fahalehibiazana ka mihevitra ny tenany o lehibe mandrakariva ho ambony mandrakariva ho tsara mandrakariva dia tsy afaka hiavana amin'ny olona rehetra mihitsy izy raha ohatra ka minamana misakaizy ianao na minamana na mifandray amin'ny namanao ka ny ao anatinao dia ilay fakapanahan'ny fahalehibiazana ny fahamboniana dia eritreritra ny namanao ho ambaninao anao dia tsisy olona hiavana aminao mihitsy dia tonga amin'ny Paoly miteny hoe aza mihevitra hiavana vonana mihitsy fa ny olona zay maniry havana amin'ny olona rehetra satria baiko ny tompo hoe ny olona mihavana amin'ny tompo dia mihavana amin'ny olona rehetra dia zao le avako malala olona tsy mba azo ny fakapanahan'ny fahamboniana manana zay mahambony anao ianao mazava ho azy manana zay mahatsara anao ianao manana zay mahamendrika anao ianao fa tsy tonga fakapanaza tonga anao ho tratry n'ilay aretin'ny toetrandro ankehitriny le hoe folie de grandeur zay misy zany tsy afaka malala indrindra rehefa somary ataontsika hoe nahita fahombiazana tamin'ny lafiny zavatra sasasasany hoe niezaka dia mba netiny natao na nanao zavatra dia mba nitahian'Andriamanitra na nitolona tamin'ny-bavaka dia nomeny ny tolo fahasoavana dia indraindray lasa menjera indray ao anatin'izay fakapana frériana izay ka mahatonga totsika hoe toetra zay mampisaraka amin'ny hafa toy ny tompo manao hoe ny apôstôly Paoly io zany ny olona manao zay hiavanana amin'ny olona dia tsy mba azon'izany fakapanahan'ny fieritreretany tenany ho ambony no ny namany zany avelao ny namanao no anondrotra anao fa aza ny tenanao ny mieritreritra ny tenanao ho ambony no ny namanao fantatry ny olona ihany ianao ry avako malala fa mendrika n'izany toerana zany fantatreny ihany satria mpiavana nge fihavanana io fiarahamonina io fantany ihany fa tokony ho amin'izany toerana zany ianao rehefa fantatra zay le hoe mifitarilana ny fifanomezam-boninahitra fantatra ny fiarahamonina ihany fa olona mendrika azy ianao dia apetrany amin'izay hoe ny tenin'ny olokely anankiray manao hoe ny mifanajana dia sentry toetra zany hoe arakaraka ny toetra anao ihany no ametrahan'ny olona anao tsy zoza no zany rehefa malala zay mahatonga amin'ny Paoly eto manazava tsara hoe tandremy tsara fa setry ny toetra anao ny aja mamboninahitra zay omeny ny olona anao fa mieza manety tena ho afatra teneniny io fa raha ndravako malala dia zay ny fihavananao amin'ny olona ataontsika hoe manokana olona tianao olona akaiky anao mpiara-miasa aminao olona tsy manana olana aminao zay fa zao rehefa malala misy toetsaina akory afako izay manoloana tokony anantsika manoloana ny olona tsy tia atsika ny olona fahavalontsika tsy misy olona rehefa malala anjelika hoe tia ny olona rehetra zany tsisy an'izany Jesosy aza mbola nanao asa soa nanasitrana zanak'Andriamanitra fihekorony tsy tia azy fa tsy satria manetry tena tsara ianao tsy satria mahafoy manao zay mahamendrika ianao tsy satria manana zany toetsaina mity olona tsy amin'ny tsisy fiatsaram-belatsy dia tsy hoe tia ny olona rehetra tsy ry avako malala tany mpanota ny olombelo eto ambonin'ny tany misy tsy tianao mandrakariva misy mitsangana fahavalonao mandrakariva ary arakaraka ny anaovanao an'izany azy ny voamaika mety isiny ny olona izay tsy tianao tsy atakatra ny hevitrao satria ny fiarahamonina ry avako malala dia ifangarona karazan'olona maro samihafa no zany any dia hoy ny apôstôly Paoly manao hoe raha todo zany ianao efa miezaka hoe za mba nitalao atombo mba vinako amin'izao ambadiky ny pentekosty zao dia ny hoe dia mba hiavana amin'ny olona rehetra dia toetsainy zay fa izao ry avako malala manoloana ny olona zay mety tazanao ho manenjika anao no ny antony maro samihafa dia ny apôstôly Paoly manao hoe toetsaina dia ity tsy mamaly ratsy ny ratsy tsy mamaly ratsy ny ratsy zany hoe toetsaina mamaly soa ny ratsy ary tsy vitany hoe mamaly soa fotsiny fa mandresy mihitsy zany hoe misy ady atao ao ka resena mihitsy amin'ny soa lay ratsy toetsaina zany ry avako malala hoe zany teo amin'ny fiainao ka dia zao tsy mba mamaly ratsy olo zany mihitsy ny olona zay maniry havana amin'ny olona rehetra ka manaraka amin'ny baiko ny tompo hoe mihavana amin'ny tompo dia mihavana amin'ny namanao dia zao
olona tsy mivonona akory ny amaly ratsy, olona tsy mivonona akory ny anozona na ny teny ratsy olona. Toetrany zany ry havako malala, sa manao an'izany tsika, sa manana izany misafidy zany toetsainy zany tsika, satria hoy Paoly Andriamanitra efa niteny hoe ay ny famalina. Tsy mandany andro ianao zany, ny olona miavana amin'ny olona rehetra dia tsy mandany fotoana na mandany ny androny hifamaly eman'olona, fa mahatoky fa an'Andriamanitra ny famalina, ary mahatoky kosa fa Andriamanitra mitondra ny zavatra rehetra, fa ny adidiny dia ity misaotra ny zavatra rehetra. Angadinavako malala fanahamasin'Andriamanitra hampaherenao ary ahafahanao miavana amin'ny olona rehetra. Ny fanahamasin'Andriamanitra izay fanahin'ny fihavanana no mialo lalana ny ampotsika dia mieza miavana amin'ny olona rehetra, ary zany dia fiainam-panahy havana. Mahaiza mamela, mahaiza mandefotra, mahaiza mifaly, ary atojo manzava manahirana amin'ny fifandraisana amin'ny namana. Mety misy olona tena tsy tianao makahala anao fotsiny zao no ny antony maro samihafa, tsy voatery nanao ratsy azy ianao, na mety nisy tsy fitandremana koa nataonao tsy maninona satria olombelona ianao, dia mibebà amin'ny tompo diso tamin'iny tompo dia sahiny teny aminy hoe mialatsiny fa tsy nety fanetreteny zany ry havako malala, na mialatsiny fa nitoejavatra otrao dia tsy nety nataoko taminao. Fa ary ohatra kosa misy olona kosa mbola makahala anao no ny anjatra maro samihafa dia aza mamaly ratsy azy, aza latsaka ao anatin'ny fakapanahy falifaty, fa avelao amin'ny tompo ny fahamaliana. Ivavaka sika ry havako, tompo misaotranao zahay ny amin'ity mofinaina zay nomenao anay ity, ary nafatra anay ianao fa raha mbola miankina aminay raha azonay atao noho ny fihavananay aminao dia mitonanao ianao hiavana amin'ny olona rehetra, ary manome anay ny toetsainy ny fanetretena, ny fitiavana, ny fanomezam-boninahitra, ny fahamendrehana, voizina isan'andro, ny tsy fahamaliana faty, mba hahatonga anay hiavana amin'ny olona rehetra. Tompo, tahaka anao zay avan'ny olona rehetra no irinay ko tompo ho fiainanay ka ho avan'ny rehetra zahay. Marefo anefa zahay dia aoka ny fanahinao masina hiasa maira ty anatinay, mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fakapanahany fahalebiazana, ny fieboebona, fiverateny ho zavatra, na ny fakapanahany fiatsaram-bela tsy zahay, na ny fakapanahany falifaty, fa mampianary aina ny fanahinao masina dia ny fanetretena. Anjako amin'ny tokantranonay tompo, amin'ny fianakavianay tompo, amin'izao Pentekosta voavy nankalazainay ianao zao, ny fifankatiavana, tahaka ny fifankatiavana ray tampo, fianakavianay rehetra, ny ankonanay, ny zanakay, ataovy mahay miavana amin'ny olona rehetra, satria zany no sitraponao, dia manankina ny fiainana isan'andro zay ambany fahasoavana ho Jesosy. Amen.